Tsara toko fahenina ary nanao izay ratsy eo masin'Andriamanitra ny zanak'Israely ka dia natolotr'Andriamanitra ho eo an-tanan'ny Midianina 7 taona izy. Ary ny tanan'ny Midianina dia nahery tamin'ny Israely. Ka ny taony ny Midianina no nanamboaran'ny zanak'Israely ireo fierena any an-tendrombohitra sy ireo zohy mba amin'ny fiarovana. Ary rehefa namafy voa ny Israely dia avy ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny antsinanana ka niakatra hanafika azy. Dia nitoby tandrifiny ireny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaikin'ny Gaza, ary tsy nisy zavatra navelany hiveloman'i Israely, na ondra manosy, na omby, na boriky. Fa niakatra izy nitondra ny omby aman'ondriny sy ny lainy. Ka ny fiaviany dia tahaka ny valala ny amarony, ary tsy hitahisy izy sy ny ramevany. Dia niditra tamin'ny tany izy andrava azy, ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina, ka nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Ary raha nitaraina tamin'Andriamanitra ny zanaka Israely noho ny Midianina, Andriamanitra dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely, izay nilaza taminy hoe: izao no lazain'ny Tompo, Andriamanitra ny Israely. Izao no nitondra anareo niakatra avy tany Egypta, sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano na andevozana, ary namonjy anareo tamin'ny tanan'ny Egyptianina sy ny tanan'izay rehetra nampahory anareo. Dia nandroaka ireny teo anoloanareo aho, ka nomeko anareo ny taniny, ary hoy izao taminareo: izao ny Tompo Andriamanitrareo. Aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita, izay tompon'ny tany ho nenanareo, nefa tsy nihaino ny feoky anareo. Dia tonga ilay anjelin'Andriamanitra ka nipetraka teo ambanin'ny hazo terebinta teo Ofra, izay any Joasy Abiezrita, ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famiazam-boaloboka mba hafeniny amin'ny Midianina. Ary ilay anjelin'Andriamanitra niseho taminy ka nanao taminy hoe: Andriamanitra no momba anao ry lehilahy mahery. Fa hoy Gideona taminy: indrisy Tompoko, raha momba anay Andriamanitra, nahoana no hozon'izao rehetra izao izahay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazain'ny razanay taminay hoe: tsy nitondra anay niakatra avy tany Egypta va Andriamanitra? Fa ankehitriny efa nahafohanay mihitsy Andriamanitra, ka nanolotra anay eo an-tanan'ny Midianina. Dia nitodika nijery azy Andriamanitra, ka nanao hoe: mandehana amin'izao herinao izao, ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina. Tsy efa naniraka anao va aho? Fa hoy izy taminy: indrisy Tompo, ataoko ahoana no famonjy ny Israely? Ny mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izao no kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Dia hoy Andriamanitra taminy: ombanao tokoa aho, ka hamely ny Midianina toy ny famely olona iray monja ianao. Dia hoy izy taminy: masina ianao, raha mahita fitsy eto imasonao ary aho, dia anay hoy famantarana fa ianao no miteny amiko. Masina ianao, aza miala eto, mandra-piavaka eto aminao hitondra ny fanatitra hohanina.
ka apetrako eto anatrehanao dia hoy izy, eny, izao iandry mandra-piverinao. Ary Gideona lasa nidina ka namboatra zanak'osy sy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba iray efa, ka ny hena nataony tao anatin'ny harona ary ny ron-kena nataony tao anatin'ny vilany dia nentina eo aminy. Teo ambanin'ilay hazo terebinta ka natolony azy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra taminy, raiso ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira, ka apetrao eo ambonin'ity haram-bato ity, ary ahidiny ny ron-kena, dia nataony izany. Ary naroson'ilay anjelin'Andriamanitra ny lohan-tena izay teny an-tanany ka natendriny ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira, dia nisy afo nivoaka avy tamin'ny vatolampy ka nandevina ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Ary ilay anjelin'Andriamanitra dia lasa niala teo imasony. Dia hitan'ny Gideona fa anjelin'Andriamanitra izy, ka hoy izy, andray Andriamanitra Tompo, fa nahita ilay anjelin'Andriamanitra nifanatrika aho. Fa hoy Andriamanitra taminy, fiadanana anie ho anao, aza matahotra, tsy ho faty ianao tsy akory. Ary Gideona nanorina alitara teo ho an'Andriamanitra, ary ny anarany nataony hoe ny Tompo manome fiadanana. Mbola ao ofran'ny Aberzita izany mandrakandroany. Ary tamin'izany alina izany dia hoy Andriamanitra taminy, alao ny omby lahy indrainao, dia ilay omby lahy faharoa izay efa 7 taona, karavao ny alitaran'ny Bala izay andrainao, ary kapao ny Asera eo anilany. Dia manorina alitara eto an-tampon'ity fiarovana ity ho an'ny Tompo Andriamanitrao, ka amboary tsara izy, ary alao ilay omby lahy faharoa, ka atero fanatitra hodorana amin'ny hazony Asera izay ho kapainao. Ary Gideona naka folo lahy tamin'ny mpanompony, ka nanao araka izay efa nolasain'Andriamanitra taminy. Ary satria natahotra ny fianakavian-drainy sy ny lehilahy tao an-tanàna izy, dia tsy nanao izany tamin'ny atoandro, fa tamin'ny alina no nanaovany azy. Fa noho ny fomaraina koa ny lehilahy tao an-tanàna, ka indro efa rava ny alitaran'ny Bala, sady voakapa ny Asera teo anilany, ary ilay omby lahy faharoa dia efa naterina teo ambonin'ny alitara izay natao. Dia nifanontany hoe iza re no nanao izany zavatra izany e? Ary raha nifanontany sy nifamoaka teo izy, dia hoy izy, Gideona zanak'i Joasy no nanao izany zavatra izany. Dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'ny Joasy, avoay ny zanakao mba ho vonoina, satria efa nandrava ny alitaran'ny Bala izy, sady efa nikapa ny Asera teo anilany. Ary hoy Joasy tamin'izay rehetra nitsangana teo anatrehany, moa ianareo andahatra ho an'ny Bala va? Ianareo va no hamonjy azy? Izay andahatra ho an'ny Bala dia atao maty raha mbola maraina ny andro. Raha Andriamanitra Bala, aoka izy andahatra ho an'ny tenany, fa nisy nandrava ny alitarany. Ary tamin'izany andro izany ny anaran'ny Gideona
dia nataony hoe zero bala, fa hoy izy aoka bala no ifandahatra aminy satria noravany ny alitarany, ary ny midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny Atsinanana ny vory dia nita ka nitoby tena amin'ny tany lemaka Zezirela, ary notsindrin'ny fanahin'Andriamanitra Gideona dia nitsoka anjomary izy ka ny vory nanaraka azy ny Abiezrita, ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy dia ny vory nanaraka azy ireo, ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebolona ary ny Naftali izy dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao, indro apetrako eo amin'ny famoloana ity volon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny volon'ondry ihany no lenan'ny ando fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany, fa nifomaraina koa izy ka nofiazany ny volon'ondry, ary nisy ranon'ando eran'ny lovia. Ary hoy koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy hirehatra amiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho, aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry, aoka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa no lenan'ny ando, dia nataon'Andriamanitra izany tamin'ny alina iny, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lelan'ny ando.